Androany sy rapitsy moa zany a dia fampisehoana ny vokatry ny fikarohana sy fanapariana izay fikarohana izay a eo amin'ny fomba fahambolena maharitra. Amin'ny teny frantsay moa izy dia hoe agriculture intelligente face au climat. Izany hoe ny efa fantatritsika moa fa misy ny fiovavan'ny toetr'andro a efa miatra erak'izao tontolo izao zay a dia tsy maintsy mitady zany tsika fomba famokarana amin'ny lafiny fambolena fiompiana jono ahafahana miatrika izay fiovavan'ny toetr'andro zay a ary mba ho fomba famokarana maharitra zay satria ankoatra ny fiovavan'ny toetr'andro a dia misy ihany koa ny fitombom-ponina satria atsoatsika dia ho folo lavitra isan'ny olona maneran-tany dia isan'ny olana lehibe anankiray maneran-tany zany a ny hoe ahoana ny ahitana sakafo hohaniny zany olona folo lavitra izany. Dia ireo zavatra roa ireo zany a no tsy maintsy ampiarahana. Ny anankiray dia ahoana ny ahafahana mamokatra sakafo ampy ho an'ny mponina rehetra eto an-tany nefa ny tany tsy mihetsika fa mekely misimba. Dia ny faharoa ahoana izay fomba famokarana izay mba haharitra. Zany hoe tsy mety zany mamokatra be dia be tsika kanefa afaka roa taona dia tsy hita intsony na mety hoe hanimba tontolo iainana izay fomba famokarana izay. Dia izay roa izay tsy maintsy ampivadina. Dia izay no nahatonga azy ny tenena tamin'ny teny frantsay hoe agriculture intelligente face au climat. Izany hoe tsy maintsy ampiasana fahaizana, ampiasana ny rondoa zany a ny hoe sady mamokatra tsika amokarana sakafo betsaka kanefa miaro ny tontolo iainana, miaro ny tany, miaro ny rano mba tsy ho ritra na ho foana izany akora hoentsika mamokatra zany dia afaka ataona vitsivitsy dia tsy hisy intsony. Dia izay zany no aseho antsika mandritra ny roa andro. Dia tsy indrina manokana fa ireo zavatra ho aseho antsika ireo dia vokatry ny fikarohana nataontsika teto Madagasikara fa tsy noentina avy any ivelany akory. Dia izay zany ny ahafahantsika mirehareo hoe isika malagasy io dia efa manana ny mpikaroka, manana ny traikefa, manana ny vokatra efa mety ka tokony ho ampiroboroboana amin'izay. Izay zany ny tanjona fahatelo hoe ireo vokatra ireo dia tokony ampiroboroboana fa tsy kobonina fotsiny any anaty birao any, tazomina fotsiny any ka raha tsy ampahafantarina moa izay dia sarotra ihany ny ampiroborobo azy. Dia manaraka an'izay ihany koa moa zany ny fampiofanana, fampianarana, fanoroana ireo mpamokatra izay tena hampiatra azy dia izay ny antoko sy ny ty hoe fihaonana mandritra ny roa andro ty. Misy ny vary azo atao eny an-tanety izay efa azahoana vokatra tsara tsy ohatra ny taloha fa efa mahatratra any amin'ny 3 taona isaky ny hekitara ny vary an-tanety fa zava-dehibe zany. Vary zany ny voalohany. Dia ny faharoa satria mijery ihany koa tsika ny fiahiana fanjaliana ara-tsakafo na nutrition dia misy karazana vokatra hafa ihany koa zany izay atao hoe misy fikarohana ohatra zao ny vomanga mavokely. Izay moa ny fikarohana dia izay mitondra otrin-tsakafo be dia be izay tena sady maniry tsara afaka roa volana. Raha ny amin'ny faritra Androa iny zao ny anaovana azy roa volana ihany izy dia efa miteraka votom-bomanga tsara zany azo hohanina eo mitondra otrikaina. Dia ao ihany koa ny tsaramaso izay natsaraina mitondra ny otrikaina ilaina. Dia eo ihany koa ny zavatra hafa ohatra ny hoe katsaka sy ny karazana. Dia ao anatin'izay ihany koa moa zany ny amin'ny resaka jono dia izany hoe ty fikarohana ty zany dia le sakafo rehetra mihitsy ny jerena, tsy ny vary ihany, tsy ny omby ihany fa le sakafo ho an'ny olombelona atsoatsy. Ahoana ny amokarana azy kanefa tsy hanimbana ilay tontolo iainana ary tsy handritrana ilay akora ampiasana azy. Ny toana omeny ministera moa dia ohatran'izao satria izao fampisehoana izao dia rahana amin'ny ministera fa araka ny efa nilazaina ombeny eny dia ny mpandraharaha izany ny tena mamokatra, tsy anjaran'ny ministera intsony ny mamokatra. Dia anjaran'ny ministera zany ny mampiseho sy manentana. Dia miditra ihany koa ministera eo amin'ny fampiofanana fa rehefa avy eo ao zao misy karazana zezika compost natoraly tsy anjaran'ny ministera mamokatra an'izay fa anjaran'ilay mpandraharaha na anjaran'ilay mpikaroka nahita azy
no mitady ny mpandrara ahafahana mampiroborobo azy dia mampifandray an'izay zany ny tena ataon'ny ministera. Fa avy eo tsy maintsy ny mpandrara no mampiroborobo an'izay ahafahana manaparika azy eraky Madagasikara. Dia misy apahany ihany koa ataon'ny ministera amin'ny voalohany araky ny fifanarahana azy atao eo dia andao ary hanao fampisehoana, hanao démonstration. Efa hitanareo zao tery amin'ny vitrine Yavolo dia efa nisy fampisehoana natao teny. Dia zao zany ministera zao dia miezaka apita zay hita teny Yavolo zay manerana ny faritra 12. Zany hoe any amin'ny faritra indray nanaovana an'izay fampisehoana zay satria vitsy ihany ny olona afaka hita zany teny Yavolo zany. Dia efa mandeha amin'izay indray zany zao ministera any amin'ny faritra 12 dia nakana toerana zay entina ampisehoana ny vokatra hita teny Yavolo. Dia miparitaka ohatr'izay ihany izy mba ahafahantsika mampiseho manerana ny Madagasikara. Fa rehefa avy eo dia tsy maintsy miditra amin'izay ny sehatra tsy miankina tena manao firoboroboana azy. Dia mifampifanana moa eo ihany dia misy ihany koa raha hoe ny programa ministera misy moa zany le efa fantatrareo hofanina ao amin'ny CAFPA, zany hoe manofana ireo tanora izay tena ho mpandrara exploitant agricole, exploitant entrepreneur agricole moa ny anarany, zany ho mpandrara eo amin'ny sehatra ny fambolena sy ny fiompianarana aron-jony ireo dia afaka ampiasa avy hatrany ilay teknika moderna mba ahafahantsika tena miroborobo tsara amin'izay miala amin'ity hoe fambolena sy famokarana nentim-paharazana ity mba miditra amin'izay tsika amin'izany hoe famokarana moderna nefa mitsinjo sy miaro ny tontolo manodidina azy.